Ny fanehoan-kevitry ny vondrona afrikanina manana ny ambarany ihany koa ny avy eo anivon'ny vondrona europeanina isan'ny nitsipihany tao anatin'izay ny karazana tandrevaka samihafa tao anatin'ny fiomanana tamin'ny fifidianana sy ny vanim-potoana ny fifidianana. Nisy ny tsy fahatomombanana nandritra ny fifidianana filoham-pirenena natao tamin'ny 5 oktobra lasa teo hoy Ramatoa Maria Muniz de Urquiza, filohan'ny mpanara-mason'ny fifidianana avy amin'ny vondrona europeanina io maraina io tetsy amin'ny hôtel Ibis tetsy Akorondrano. Isan'ny ohatra nentin'ity hiraka mpanara-maso avy amin'ny vondrona europeanina ity ny olana teo amin'ny lisam-pifidianana satria maro ireo tsy tafiditra tao anatin'izany. Teo ihany koa ny fananana kara-pifidianana kanefa tsy voasoratra tao anaty lisam-pifidianana. Nous nous sommes réunis plusieurs fois pour échanger des informations entre les différentes missions d'observation électorale internationale qui sont ici sur le terrain. On a échangé nos informations, on a constaté qu'il y a une convergence dans les points fondamentaux. Isan'ny nasiany vondrona europeanina resaka ihany koa no mikasika ny tsy fisian'ny lalàna amin'ny fehifamatsiam-bola ny kandidat tsirairay nandritra ny fampelezan-kevitra izay niteraka tsy fitovikery teo amin'ireo kandidat. Amin'ny ankapobeny anefa dia nizotra araka ny tokony ho izy ny fifidianana fihodinana voalohany ary nanamarika izany ny filaminana sy ny mangarahara. Misy ny torohevitra navoaka ny vondrona europeanina mikasika ny fifidianana, isan'izany ny fanamafisana ny fomba fiasa ho an'ny senita eo amin'ny fanatontosana ny fihodinana faharoa.